ny androany a dia araky ny fanasana moa zay hitantsika rehetra dia hoe fetombohany ny asa fakakevitra amin'ny lafiny nationaly zay ho ataony fikambanana SOS village d'enfant. Ny antony a dia satria tao anatin'ny 20 taona taorin'izay a azo lazaina fa betsaka ny asa vita ary voninahitra ao anay sy reharehanay zany karazana hoe tena maro mahitsy ny asa satria tamin'ny voalohany teo volona no ny tombohan'ny asa nataon'ny SOS village d'enfant dia amin'izao fotoan'izao a efa manerana ny Madagasikara ny asa ary mpamorokasa ihany koa fa tsy akoatran'ny hoe maro mpanao asa soa ao amin'ny fanampiarahana ny zon'ny ankizy fotsiny ataonay ka ao anatin'izay jery todika zay zany a dia mahitsy zay a farany zava-misy eto amin'ny firenena aloha amin'izao fotoan'izao a dia mbola lavitra ezaka ny lalana miandrintsika eo amin'ny fanatanterahana ny zon'ny ankizy eo amin'ny fijerevana ny hoe inona ny tena mety mahasoany zany ny fiainan'ny ankizy zany a raha jerevana indrindraindrindra eo amin'ny iarakisa fotsiny hoe 3 million ny mponina malagasy a azo iverina efa metsasa maninan'izay a izaza mbola lavaka ny 12 taona diky zany a fa tsy maintsy zany zay nitanjonay zany dia hoe ao amin'ny fandrafetana ny tetika asa zay entina ho tanterahana ao anatin'ny 10 taona manaraka dia mila ahitsy ny paikady mba mijery akaiky a zany zava-misy eto amin'ny firenena zany mikasika ny ankizy satria tokony ho atsaraina rehefa manao jery loatra zay a dia izay natao teo aloha raha misy ny tsy nety tsara misy ny mbola tokony atsaraina eo amin'ny lafiny ny fandraisana ireny ankizy zay ahinay ireny a ary eo koa zany a eo amin'ny lafiny arakisa satria maheno teny Madagasikara raha ny asa ataon'ny SOS village d'enfant dia mbola hita fa mbola vitsy ny isa ny ankizy zay ahinay a ka mila arafitra zany ahitsy a izay paikady zay fa tsy maintsy koa zahay a miara-miasa ny mpidindrano ary tsy maintsy koa zany ahitsy a ny paikadinay ao anatin'izay 10 taona zay a amin'ny politika fanjakana ny fiahinany ankizy efa eo an-dalana ny mpamola volana natao hoe politika nationaly ny fiahinany ankizy zao a ny fanjakana malagasy a ary miaraka amin'izany ihany koa zahay manampy azy fa tsy maintsy rafitra izany paikadinay eo amin'ny 10 taona manaraka izany anaraka ny politika fanjakana fa teny farany a raha mijery mitodika izay a dia mahita ka tsy nataonay lahara-pameana ny fandraisany ankizy anjara eo amin'ny paikady nataonay amin'ny fitenena ankehitriny manko zany dia atao hoe participation des enfants tsy nataonay lahara-pameana zany ary tsy dia nataonay firy fa manomboka izao kosa hitantsika fa manana anjara fitenenana eo amin'ny fandrafetana ny hoaviny ny ankizy manana anjara fitenenana eo amin'ny fijerevana ny tsy nety sy ny tokony hareny ary manana anjara fitenenana izy eo amin'ny fanovana fitantanana ka zay zany tanjona anankiray a izay ataonay amin'izao fanaovana amin'izao fakakevitra zao a dia hitanareo fa na ankizy daholo ireo hitanareo fa mandray anareo sy mamerina tamin'izao dia tanora izay a miaraka tamin'ny hatram'izay ary izy mitondra ny tena izy a no anisany angatahan-kevitra ny androany mbola fanombohana fa ny fakakevitra ataon'ny SOS village d'enfant dia national any misy district maromaro zay efa isanay ary misy koa région zay efa isanay ary ny tarinay ara an'ireny région zay manakaiky reny a ka ny feon'ny ankizy zareo vatsaky ny 12 taona fa ny tanora ihany koa no anisany tena andrafitra sy ataonay a mandritra n'izany fakakevitra zay zay iverina fa eo amin'ny volana eo zany fakakevitra dia ny fototry ny vokatra izay asanay zay tsy afenina anareo fa ho atolotra ilay raha miasa amin'ireo partenaire ohatra ny ministère atolotra ka raha miasa ministère ny population zay ministère piay ary atolotra indrindrindrindra koa ny manam-pahefana na dia eo raha zany lay efa miteniny aloha na fantatry fa mety anontany nareo a hoe misy fandraisany hoe amin'ilay fakakevitra national ataon'ny FFM sy ny refondation de la république de Madagascar eo amin'ny lafiny ara-politika sy eo amin'ny ara-drafy mpanjakana aloha dia tsy misy fandraisany satria zay a fikambanana no asa soa miahy ny ankizy miaza ara-drafy mpanjakana sy ara-politika fa kosa misy itovizana satria na ny fomba fianovana ny fakakevitra zao a
anylay moa amin'ny ONG anay zany a no anaovanay amin'le fakakevitra anatsarana ny asany ao anatin'ny fotoana manaraka anatsarana sy mena tolony tokoa ho an'ny fiteneny andreo ankizy ireo fa ny fitovizana izy hitanareo zao samy androany samy 10 décembre no natao ny fitomboan'ny fakakevitra misy fitovizana zay misy fitovizana iny eo amin'ny approche eo amin'ny fomba fakakevitra samy participation inclusive sy ina moa fiteny azy dia eny hoe ny hevitry ny maro misy no natao ary angatahana ary indrindrindrindra zany hoe tsy natao tsony hoe mandrafitra fotsiny zay satria ao amin'ny manana ny siègenay zay manana ny équipenay zay manana ny mpiara-miasa aminay zay amin'ny région sy ny district rehetra any dia hoe zay tsy eto fakakevitry ny maro misy amin'ny hoe inona ny tena tokony ataontsika amin'ny resaka fiahinan'ny joan'ny ankizy eto Madagasikara satria mazava loatra fa tsy misy politika fanjakana misy andeha amin'izay loana ary tsy andeha hitovy fijery amin'ny fijerevana ny hoavin'ny malagasitsika raha tsy mitovy raha tsy miaraka mandrafitra amin'ireo rehetrarehetra ireo na ny olony tsotro na ny fikambanany io na ny tanora na ny miara-panjakana na ny partenaire rehefa na hatramin'ny secteur privé dia fa atsona daholo hiara-iasa amin'ny fikambana ohatra ny androany zao zay dia misy olana ny télévision fa fiara-miasa amin'ny zareo no amezan'io maimaimpoana amin'izao toeran'izao tiafisika zay ngamba no azoko zay no mahafely azy bebe iny zany tena andrasana miditra fakakevitra araka zaiko teo raha manao tsika tetika asa hitondrana ny paikady hitondrana ny hoe mahasoan'ny ankizy tsy maintsy ianao mandrafitra tetikasa mandritry ny taona maromaro 2026 2030 zany le atosation mijery totikotsika inona mivita briare zay fa navita maro mahavita mamonny entreprise zay satria raha hoe producteur ino moa tastao mamorokasa zay enjato miasa amin'ilay ny malagasy miara-miasa amin'ilay era malagasy riarenay koa fa nahavita raha trano anankiroa mety miona les enfants amin'ny tena azy tena votovolony amin'izao fotoana zao zay programme maro be hitanareo raha maharitra anareo fa tsy fiahinany ankizy hoe tsy manana ray aman-dreny mpiafotsiny fa resaka fahasalama manana PME zay manana centre de santé de base resaka éducation manana préscolaire zay manana école primaire manana collège zay tsy ray fa maro raha resaka hoe fiahina fianakaviana sahira mba tsy hanariny zany mba tsy misy le hoe maltraitance d'enfant dia manana zay no atao hoe centre de renforcement familial zay miaro indrindra miaraka amin'ny fianakaviana mba iarovana amin'izany hoe maltraitance violence natao amin'ny ankizy ary hanomezana autonomie amin'ny fianakaviana rehefa mba azahoany miahy ny zanany ao anatin'ny mahasoany zany indrindra dia misy ny ataontsika maro zany resaka tokony tenenrehetra zany rehetrarehetra zany tsy azo atao raha tsy mahazo ny hevitra ny rehetrarehetra mety ve le fitondran'ny SOS io ny tale national hatramin'izay sa mila hovaina be amve le fandraisantsika nefa maro be nge le Madagasikara le malagasy mila ankizy mila fanampiana dia ampy ve ny isan'ny ankizy sa inona politika mba ampiana ny isan'ny ankizy eo amin'ny lafin'ny qualité de vie en charge tena feno tokoa ve araky ny standard international tokoa ve ny fandraisan'ny SOS ny ankizy zay ahina sy ny fianakaviana raha misy ny tokony reny fotoana zao fakakevitra mbola enona ihany koa raha satria tsy zahay rery no atsoa fa mpiara-pirenena fanjakana sehatra tsy miarina isaky ny district misy isaky ny région inona daholo fa inona mbo fahitanareo ahoana no azony miara-miasa ahoana no tsarana fikarohana miaraboly itsetra itsetra tanjona dia hoe ny ankizy ankehitriny ankizy zay ho citoyen rapidement dia vanana sy mahazo sy ahavita tenany ary anisan'ireo acteur de changement à Madagascar. Mission fireo zao no ankizy fianakaviana ny SOS village teny district izy aloha ngamba ndefa mitanena sy anareo
Amin'izao tsika miteny izao isan-taona 5 alina mahery kely eo ny ankizy rasinay manerana ny faritra 7 izay esanay eto Madagasikara. Tafiditra anatin'izany ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinankaratra, ny faritra Boeny, ny faritra Tsinanana, ny faritra Anosy, ny faritra Tsimandrefana ary ny faritra Androy. Ao anatin'ireo faritra 7 ireo izany no niesanay tao anatin'ny 17 taona izay nitsanganana ny fikambanana SOS Village d'Enfants Madagasikara. Io moa izany araka ny tenenin'ny présidente conseil d'administration eto anivon'ny fikambanana dia betsaka ny fihinana. Miara-miasa izay amin'ny mpitsara manerana an'ireo faritra 7 lavalon'ny nosy ireo ahafahana mamaritra hoe iza ny zaza izay manana olana ara-piahina izay afaka raisiny SOS Village d'Enfants Madagasikara ary mazava dia mazava hoe betsaka ny fihinana. Inona tena hoe indrindra hoe ny faritra lavitra araka ny fanambara teo ihany karazana tolotra 3 no entin'ny SOS Village d'Enfants Madagasikara eto Madagasikara anampiana sy iarovana ny ankizy. Voalohany mandray ny ankizy zay eo anivon'ny village nanomboka tatareo teo Vodivorona. Manana village 4 zao izay any Anosy, any Vakinankaratra ary any Tsinanana. Tsy nijanona teo nefa izay satria ny arahana nahita fa any anaty fiarahamonina no tena ahitana hoe misy risika ngeza anatin'ny fiarovana ny ankizy satria raha iamandray sahirana rahantsika mahafantatra ny fahasahirana ny firenena izay misy atsika ny ankizy zany arak'izany no tena voalohany victime izay situation eto Madagasikara izay. Tsy maintsy miara-miasa zany izay amin'ireo fiarahamonina ireo. Io zany ny tolotra faharoa izay entinay eto anivon'ny SOS izay programme de renforcement familial. Ao zany no mametraka izay tony any amin'ny village hoe miezaka mijery izay lafiny maro tsy mifandraisana ny ankizy fotsiny hoe misy reny mikarakara izy eo anivon'ny village fa ampianarina izy misy sekoly zany ianarana ary ny fahasalamany koa karakaraina hatrany amin'ny fahafahany mitady asa sy avantena araka ny mambara teo hoe olom-pirenena hitondra ny tanany ho an'i Madagasikara. Ao anatin'ilay tolotra faharoa izay ihany koa ny ataonay fa miara-miasa indray izay amin'ny communauté, miara-miasa indray amin'ny fiarahamonina, miezaka manampy an'ireo ray aman-dreny mba sanatria tsy hivarina ny amin'ilay hoe zaza ho placé ny mpitsara zany eto anivonay. Tolotra fahatelo farany izay nanomboka tamin'ny taona 2024 dia fijerena indray ny ataoko hoe accueil d'urgence na ny fandraisana ny ankizy izay anatina misy risika na herisetra avo be ka tsy afaka avela zany izy ao anatin'ny tontolo izay misy anazy. Io zany fandraisana ny ankizy tsy mitovy amin'ny village. Any amin'ny village arakaraka ny placement izay atao tsara mety à moyen long terme fa atao anatin'ny accueil d'urgence indray izy izahana hoe anatina fotoana fohy zany andraisana an'ireo ankizy ireo tanjona ho anay dia anome fianakaviana izay ibahana ny hoe misy fifankatiavana ahafahan'ny zaza melehibe tsy irery ary ohatran'ny fianakaviana rehetrarehetra ka ahafahan'ny olombanina mba ohatran'ny zaza rehetrarehetra mba tsy hisy zany le hoe reto zaza manana ray aman-dreny mikarakara reto indray zaza tsy manana an'izay ray aman-dreny mikarakara izay. Ampianarana sakafo dia mbola mifandraika be amin'izany atao hoe tsy fahasalaman'ny ankizy izany satria miteraka fahavoazana lehibe meny mitarika fahafatesana mihitsy raha amin'ny ankizy amin'ny endrika Madagasikara maro mihitsy ny tsy fahampiany fiahinan-tsakafo. Fahatelo moa dia ny fampianarana izay lazaina hoe no araka ny lalàna misy eto amintsika moa dia hoe maimaimpona nefa tsy dia maimaimpona ilay izy ary misy zany ilay lalàna vaovao hoe lozay efa niresahako iny rahatadinareo dia misy zany le hoe tokony hojerevana akaiky mihitsy hoe inona le frais caché fa tokony hoe obligatoire ny fampianarana ny ankizy fa tokony ho maimaim-poana fa misy nefa le hoe frais caché dia ankoatran'izay moa zany ny herisetra zany eto amintsika dia tena mbola maro e maheno foana tsika ndaminareo mpanao gazety misy foana ny herisetra isan-kerinandro
misy zava-baovao hoe izay mahasosotra sy makarariny foa zany hoe mbola fiahina eo amin'izay resaka maltraitance zay zany a zay andrafetana mihitsy moa le hoe loi nationale de protection de l'enfant satria maltraitance ny resaka amin'io eto amintsika zao a manana an'le réseau de protection tsika miaraka amin'ny ministère de population nefa zay tsy opérationnel satria mbola tsy ampy eo amin'ny eny amin'ny district réseau izy io national minonomboka any amin'ny fokotany paika any amin'ny faratapony fitondrana dia réseau izy fa tsy mbola tomombana ary tsy afaka mandray an-tanana ny resaka violence ny maltraitance d'enfant zany zany ao anatin'ny fandrafetana zany rehetrarehetra zany sary zay SOS koa dia tena ao anatiny koa atao hoe réseau de protection de l'enfance hoe RPE ary sanay koa zany mbola programme anay miaraka amin'ny ministère en population sy any amin'ny district sy ny any amin'ny région rehetra zay iarahanay azy